dia mbola faly hatrany miaraka amintsika ao anatin'izao fambahirazana fo izao a ivavakisika Jehovah-Andriamanitra ray misaotranao hatrany izay satria tsy misy hery lehibe azona entorahana fa tsy ianao irery ihany manoloana ny toejavatra mitranga eo amin'ny fiainanay indrindra eo anivon'ny firenena matoky sy mino izay fa tsy mijery fotsiny ianao fa miandro ny fanapahan-kevitray mba hahafahanao miditra an-tsehatra ka ampitsahatra ny fifandirana izay misy eo anivon'ny firenena dia sokafindray ny masom-pananay amin'ny alalan'ny fanahinao masina mba hahafantaranay ny sitraponao ka tonga anay tsy handray atendrona hitsaratsara fotsiny toejavatra mitranga fa mba tonga anay andiny tena tsara manoloana ny fanapahan-kevitra izay raisinay tenena indray Jehovah ho faneny mpanomponao ny anaranao Jesosy amen. Fahalmerabantsika amin'ny anaran'i Jesosy manonona ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny tompo amintsika mandrakariva mandrakizao dia tsy takona fiainana amintsika fa mbola mitohy ny ady izay misy eo anivon'ny firenena ny fitakiana ny zavatra eritreretin'ny ankamaroan'ny olona ho tanterahany ny fanjakana ary ny zavatra tsikaritra dia nanandanina ny akelany samy manana ny hevitra hoentiny hanaporofona fa marina ny zavatra izay tazominy manoloana izany nefa ny ankamaroan'ny olona dia mitaintaina manoloana izay zavatra hitranga satria tsy takona fiainana amintsika hoe ao ny maratra ao ny misy maty ao ny fifandonana vetseveroa ao ny fandrobahana miditra an-tsehatra daholo izany tsy mba ny zavatra tsara fa ny zavatra ratsy rehetrarehetra dia misiolany avetseveroa izay mampitondra faisana ny ankamaroan'ny olona ka ny fampahirizana farany dia nyresakitsika rehefa tena jerevana nge dia ohatra mitovitovy amin'ilay zavatra ny aina ny apôstôly tamin'izany vanim-potoana izany niaraka tamin'i Jesosy tamin'ny Luka 9 mahita atsika an'izany hoe niondrana tsamokely niaraka tamin'i Jesosy ny mpianatra rehefa tena ambony ranomasina dia tamin'ny tafio-drivotra izay nampanonja mafy mihitsy ny ranomasina ary dia nananontanina ny loza ary saky nahita loza ozy ilay sambokely izay nandehanany mpianatra ary tamin'ny vanim-potoana io nefa natory Jesosy Kristy ary tamin'ny vanim-potoana natoriany dia azo antoka tanteraka mihitsy fa nahatsapa fa misy loza mety hiatra amin'ilay sambo dia niezaka tamin'ny herin'ny tena daholo mpianatra io nanao izay fomba azony natao nampiasa izay rehetra mety ho fahalalany sy ny fahindreny mba hidivana amin'ny loza izay miatra zavatra tokony ho tsapantsika dia zao raha izay tantara izay nijerevantsika dia tsy olo-kafa fa tafio-drivotra izay namely mafy ka nampanonja ny ranomasina ary tamin'izany vanim-potoana izany saika niletika mihitsy ilay sambokely no ady izay natrehiny reto apôstôly reto fa tsy olona akory kanefa rehefa nanao izay faraheriny izy dia tsisy azo natao ary teo vao nahatsapany mihitsy hoe hay Jesosy miaraka aminy ao anaty sambo matory fotsiny ka nandraisan'izy ireo fanapahan-kevitra hoe dia nandao foaziny Jesosy ary rehefa nifoaziny Jesosy dia izy nampitsahatra ny tafio-drivotra nampitsahatra ny fanonjany ranomasina ary teo nahagaga ny mpianatra hoe fa izy tia lehilahy teo izy fa nandrivotra sy nionjany ranomasina raha ozy manaiky azy nentsika nanazavana taka ny sambo raingezabe ty Madagasikara ty ao daholo tsika rehetra tsisy afaka ilaza hoe any ivelany antsika fa zany ao anatin'io sambo io avokoa ary misy olona mana raha loza izay mamely mafy ty sambo ty ary araka ny resahantsika hoe nampitondra fanjakana nampanohatra fanjakana
na ny olona mitolona ny any olona lazaina fa tsy mitolona na kristianina na tsy kristianina ao anatin'io samby io daholy ry samy mitondra mihevitra everina fa mba hitondra vahaolana eto anivon'ny firenena zay tsy mitovy fa ny zavatra mampatahotra nefa de ohatrany hoe hevitra vao mainka mitondra fisavoritahana. Ny zavatra tokony ho tsapatsika de zao malagasy daholo tsika reo olona ary ninonina fanapahan-kevitra raisitsika de samy mitsinjo zay adanana, samy mitsinjo fahasambarana, samy mitsinjo fivoarana ho an'ity firenena ty fa saingy ny tady tokana tsy mitovy le hevitra eritreretina mba hatongavana am'izay filaminan'izay tsy mitovy fa ny zavatra manaitra nefa vahaolana ny tediavina de lasa miteraka ady le izy ary ny akamaroan'ny olona de tsy mahajery an'izay hoe fa inona no mahatonga le ady ary io indrindra ny tena hitediavana mpanompon'Andriamanitra matahotra an'Andriamanitra mba hitondra fa nelany alalana mba hampitony ny fony vahoaka ary indrindra ho antsika mpitondra fivavahana ohatra mampalahelo indraindray mahita ray aman-dreny ara-panahy kanefa rehefa mba miteny izy ary io no ilazako hoe marina ihany ny teny Jesosy takan'ny ambody tafody zanak'ondry tsy mitondra filaminana fa amin'ny fomba fiaino fihetsaram-belatsia de ohatran'ny teny malefaka kanefa teny zay manosika ho amin'ny ady ny zavatra andrasana ange de ray aman-dreny izay ampitony ny fifanderana zany akory tsy andeha hoe hitanila amin'ny atsy na de hitanila amin'ny aroa fa tahaka ny mahafiangonana ny fiangonana de zao mamerina ny olona ho amin'ny loniny tsy andeha andranitra indray ny mpiray firenena ho tonga amin'ny ady fa mitondra sosokevitra ary mitady ny vahaolana rehetra mba isiny ny fitoniana isiny ny filaminana isiny ny fifankatiavana isiny ny fihavanana fa raha vao mitanila fotsiny ray aman-dreny ara-panahy de ny zavatra mitranga na amin'ny an-daniny na amin'ny ankilany de tsy maintsy miteraka ady ary zany indrindra no andrasana am'izao vanim-potoana zao ary mampitodika atsika am'le tantara nisy zany tsy niady angereo apôstôly reo tao anatin'io sampio samy niezaka tamin'ny herin'ny tena niady mba ho afaka amin'ny loza zay miatra taminy kanefa rehefa tsy tantsony zay tena vahaolana azo natao de nitodika tamin'i Jesosy Kristy zay nandraisana ny vahaolana nitondra fampitsarana loza sasaika miatra tamin'izy ireo isika rehetra de eo anatin'io sambo mikasikary io avokoa ary isika rehetra de samy mandray anjara ao anatin'izay hoe fikatsahana vahaolana tsy tokony hifanometsiny fa eo indrindra no mitady olokendry mba hitondra vahaolana satria tsy voatero amin'ny ady mandrakariva ange no ahitam-bahaolany vao anatin'ny fahendrena tanteraka mitady an'izay lalan'izay hoe ahoana ny tediavana vahaolana ao anatin'ny fifankatiavana fifampiresahana mba isiny ny filaminana satria zay mety ho vokatra ny zavatra atotsika de zao tsisy afabela nge na inona na inona firehakevitry ny isam-batan'olona na mivavaka ianao na tsy mivavaka na atoko politika iza na isa na momba ny fitondrana na manohatra ny fitondrana mifitraika ny zavatra fanapahan-kevitra raisitsika de mitraika amin'ny vahoaka malagasy iray manontolo de ohatra ny mamperitreritra le tantaran'ny mpianatra ny apôstôly tao anatin'le sambo kely tsy miady izy fa samy niezaka tamin'ny herin'ny tenany mitady ny vahaolana mba hahafahana amin'ny loza zay mitranga izy tsy hoe nandeha anka ianao ripeterana natonga an'izany na ianao ry jaona no natonga an'izany fa ny zavatra azo antoka de zao io mety hiatra n'izy rehetrarehetra ny loza zay mitranga kanefa rehefa tena tsy mahita m-bahaolana de ny fitodihana tamin'i Jesosy Kristy marina fa tsy kristianina avokoa isika eto amin'ny firenena malagasy
fa saingy maro nisany efa ny kristiana ary zay nakory tsy hoe manao tsinitsinona ny fivavahan'ny hafa ary mety ho afafantatsika nandre ny teny hoe anka raha tsy mitovy ny fieritreretantsika ny andriamanitra sy hivavahantsika fa raisitsika hoe hery anankiray azo enteherana mba hitondra vahaolana de ny zavatra nambara tamitsika farany hoe samy ireo olona miantso an'io hery itokitsika io ka mba mitady toromarika hoe inona no atao mba afahana am'izao loza zao ary zany zavatra nisy tao anatin'ny baiboly zany am'vany fotoana anankiray tena hitrangano loza hiatra amin'ny tena de samy miantso ny hery zay heveriny fa miaro azy fa rehefa hoe hoito eo ihany hery iza no afaka tena hitondra vahaolana eo anatrehan'izay rehetrarehetra ary ny zavatra tokony hotsarovatsika de hoe samy malagasy isika taka ny rivotra sy ny onjan-drano tsy olona nge zany fa rivotra eny ivelany no namely lay sambo zay nahatonga ny apôstôly miaraka amin'i jesosy kristy saiky ny arandoza fa tsy hoe olombelona hafa de eo indrindra malasa fisainana manoloana ny toezavatra zay misy am'izao vanim-potoana zao ary raha ny tena peto za tsy manome-tsiny ny mpitohila za koa tsy manome-tsiny ny fitondrana fa mipetraka am'izay tompony andraikitrara-panahy zay de mitona ny olona hieritreritra kely fotsiny satria vahaolana irahamanana no tediavina mba hatonga ny olona mba handinika tsara ka andray fanapaha-kevitra feno fahendrena ao anatin'ny fikatsahana ny fiadanana tsy mitady ny tombotsoa ny tena ampandevitra ny ambopo ny akotran'izay zavatra hafa fa mijerytsika ny jakoba toko fahatelo jakoba toko fahatelo de ny andininy fahatelo amby folo jakoba toko fahatelo de ny andininy fahatelo amby folo ka hatramy fahavalo amby folo mampieritreritra io teny eo ary za mihino fa nizaniza mpivavaka nge de samy mikatsaka an'izay fitiavany zay fihavanan'izay ao amin'ny antoko-mpivavahana anankiray de mikatsaka ary tena zavatra hitovizan'ny fivavahana nke na tsy mitovy ary ny andriamanitra eritreretina fa hivavaha na tsy mitovy ary ny fireakevitra tsy mitovy ny fodom-ponoana de ny zavatra hitovizan'ny mpivavaka rehetra de mikatsaka firaisakely mikatsaka fahamarinana mikatsaka fitiavana sy fihavanana ary ty teny ambara ao anatin'ny baiboly ty de teny tokony hieritreretatsika mba fahatsika mandiny tena ny amin'ny fanapaha-kevitra zay raisitsika jakoba toko fahatelo andiny fahatelo amby folo ka hatramy fahavalo amby folo hoe izy eo aminareo no endry sy manam-pahalalana mampieritreritra ankizy zany teny zany tenyny jakoba izy aminareo areo zany sarotra be nandeha hiteny hoe za endry na ny olona dala fireriany zany fa aleo miasa ny tsara azy izy aminareo izy no endry sy manam-pahalalana de zao nyvariny aoka asehoany amin'ny fitondratena tsara ny asany amin'ny fahalemem-panahy ny fahendrena zany hoe tsy anao tsy zany andeha hiteny endry a tsy zany andeha tsara olona adala faleo ho asehony amin'ny fitondratena tsara fa izy tsy ny teny hoe asehony amin'ny fitondratena ratsy ary raha vo miresaka hoe tsara da itsika ny mamaritra an'izay ary raha vo hoe fitondratena ratsy da itsika koa ny mamaritra an'izay ohatra ny fitiavana olona manam-pitiavana fitondratena tsara zay olona milady fitondratena ratsy zay de eo tsika mitsafidy hoe fitondratena manahoana no etitsika miatrika ny olana am'izao vanim-potoana zao ny andiny faefatra amby folo fa raha misy fialonana amindrehatra ho sy fifampiandanina ao antonareo aza amindrehare na mandainga manohatra ny marina ary mampieritreritra zay mba hoe tsika mandiny tena hoe inona mahatonga ny olana am'izao vanim-potoana zao zay mitatra taka ny sima misioka hoe sao de misy fialonana amindrehatra sy fifampiandanina ary fantatritsika fa raha vao am'izay misy fifampiandanina na fialonana amindrehatra tsy fitondratena tsara zay de aza amindrehare ozy na mandainga manohatra ny marina le marina nefa samy mamaritra zay heveriny fa marina amin'ny tenany fa tsy afaka mihitsy hifandinika mba mipetraka kely indrimanty
mety ve le ataoko inona no manosika eo amin'ny zavatra rehetrarehetra zay tanterahako satria isaky ny mandray fanapaha-kevitra tsy hoe miatra amin'ny tena fotsiny fa miatra ny manodidina ny vokatry ny fahatapa-kevitra tanterahako. Andiny fa 5 zany fahendreny zany ozy de tsy avy any ambony fa araky ny ety-tany ihany, araky ny nofo, araky ny demonia. Raha vao misy fifampiandanina zany a, misy felonana amindrehatra de ozy lazainy hoe tsy ny avy any ambony, ndikany zany tsy any am'le hery everitsika fa ienteratsika satria tsisy entehitra amin'ny demonia zany mihitsy nge, tsisy entehitra am'zany fanaratsy zany mihitsy nge, fa niseritraretan'ny olona rehefa manana Andriamanitra izy de heveriny fa ho tsara indrindra ny Andriamanina, heveriny fa ambony noho ny Andriamanitra ny hafa ny Andriamanina. De zany fahendreny zany ozy tsy ny avy any ambony, ndikany tsy avy any am'le hery zay toketsika zany fahendreny zany fa araky ny ety-tany ihany, ety-tany ozy de araky ny nofo, araky ny demonia. Izy moa tsy malala demonia tsika fanahy zany e, zany hoe zay mamitaka ny olona, manosika ny olona ho amin'ny fitondran-tena ratsy. Andiny fa 12 fa zay misy fialonana sy fifampiandanina ozy de misy fikorotahana mba am'izay asa ratsy rehetra. Za zany tsy mametsy izaniza fa andehitsika nge mba hitodika amin'ny tenatsika indrindra ny ivon'ny fireneny. Inona ny zavatra misy hoe tena misy filaminana ve le fanapaha-kevitra raisitsika zany misy finkorotanana fa inona no mahatonga nikorotana mba am'izay asa ratsy rehetra ozy de le fialonana sy fifampiandanina. De tsy misy vahaolana hafa ve hoe tena ty de zavatra mitrango ty de ahoana no ikatsahako vahaolana ao anatin'ny firaisapo sy ny firaisan-tsaina sy ny fitiavana fa tsy maintso amin'ny alalan'ny fialonana sy ny fifampiandanina ve. Fa ny fahendrena zay avy any ambony ozy de madio aloha ary ty fihavanana mandevitra mora lahatra be famindram-posy be vokatsoa tsy mianahana na me tsara velatsy ary mivokatry ny fahamarinana afafy amin'ny fihavanana ho an'izay mampandroso ny fihavanana. Areo ny isotomatsika lesona fanapaha-kevitra raisina rehetrarehetra de misy vokany avokoa arakarak'izay afafin'ny olona ihany keo ny jinjany zay mamafy rivotra de mijinja tadio, mamafy fihavanana mijinja fihavanana kanefa ozy ary mivokatry ny fahamarinana afafy amin'ny fihavanana ho an'izay mampandroso ny fihavanana. Manahoana fandraisantsika fanapaha-kevitra reo indrindra ny tiako dodiana amin'ny tompon'andraikitra ara-panahy zay milaza fa mitory ny tenin'Andriamanitra, milaza fa mpanelanelana sao de tsy mpanelanelana fa sao de mandrehitrafo amin'ny afahatonga fifampiandanina. Fa ny tompon'andraikitra ara-panahy zay milaza ny tenany fa ray aman-dreny ny ara-panahy tsy mendanina amin'iza na amin'iza fa mitady kosa vahaolana mba isin'ny fiadanana, isin'ny firaisapo, isin'ny firaisan-tsaina ary ndraindray totra ny marina nefa le teniny zay milaza ny tenany ray aman-dreny ara-panahy. Kanefa jerevana ho ambadik'izay ohatrany manosika ny olona mandrakariva mba ho tonga ny fifampiandanina. Todi fotsiny angetsika amin'i Jesosy Kristy tompo hoe io Jesosy zay avelantsika atory ao anatin'ny samby io maty izy fa tsy nanavaka fa maty ho an'izao tontolo zao. Miara-ankehitriny izy niakatra any an-danitra ao amin'ny fitoerana masina indrindra izy amin'izao vanim-potoana zao, amin'ny fitoerana masina indrindra mbola mitaraina amin'ny feo tsy azo tononona ho an'izao tontolo zao fa tsy manavaka izy. Lasa mpanelanelana mitady ny vahaolana andresy lahatra ny akamaroan'ny olona mba mpitsahatra ny faharatsiny fa iverina tanteraka amin'Andriamanitra satria ny tanjona ankendreny tsy tian'Andriamanitra ho very fa tian'Andriamanitra ho voavonjy. Ary zay koa ny toerana tokony isy ny mpitantana ara-panahy rehetra, tsy hoe endany amin'ny ratsy kanefa andeko endany amin'ny tsara hanameloka ny ratsy fa mipetraka ho mpanelanelana mba tonga fihavanana
ka ho an'izay mihevitra ny tenany fa manao tsara, mampirisika an'le olona mba hanao ny tsara. Fa ho am'izay mihevitry ny tenany kosa natsapa fa mandeha amin'ny tsy famarina, mamerina le olona amin'ny laoniny fa tsy mandrangitra ny andanina, mandrangitra ny ankilany. Ary eo mitokony anokafantsika ny masom-panahintsika, tsy teniteny am-poana io tenin'Andriamanitra kanefa sarotra nefa indrindra ao anatin'izao tontolo lahatrehantsika izao. Sarotra raha vao tsy tafaverinao amin'Andriamanitra mitady vahaolana ao anatin'ny fiadanana sy ny filaminana. Mieritrereta rereo olona ao anaty sambo raitsika rivotra raha raisina takan'ny zavatra ny anjady tamin'ny mpianatra miaraka tamin'i Jesosy. Tsy olona nge natonga ny loza, nampisamboaravara ny sampy tamin'izany vanimpotoana izany, saika nahitan-doza rivotra sy ondran-drano avy any ivelany, dia mamantatra n'io rivotra mitsoka io nefa tsy any le adin'le olona fa lasa raisina takan'ny mpianatra Jesosy ao anaty sambo mifandritaka taka ny valalakarina fa nipaka anatiny dina ny zavatra mitranga mazovahana le loza, na dia le loza mitoetra tsy kelikely kanefa ny zavatra tsy fantatsika ninonina heverintsika fa tolona zava-doza ny vokatry ny fanapahan-kevitra raisika ao anatin'ny fifampiain-danina sy ao anatin'ny fialonana mindrehatra. Tokony ho anatintsika hoe raha malagasy ny ao anatintsika rehetrarehetra, na inona na inona firehan-kevitritsika, inona ny tokony atao. Andao re olona hitady vahaolona ao anatin'ny fitiavana dia mantoky sy mihina fa fanan'Andriamanitra dia hiasa mandrakariva ao anatintsika. Na izany na tsy izany nefa taonantsika ihany koa samy mivavaka antsoa izay fantatritsika azontsika antsoina aloha mandra-pahafantatritsika ny marina mba hisian'ny fiadanana eto amin'ity fireneny ity. Fa ninonenina vahaolana eritreretintsika kanefa afafy ao anatin'ny tsy fahafankatiavana hijinja tady eo amin'izany tsika ihany no hitady ny vokany. Ary le olana miatra amintsika hitadiavantsika vahaolana, na inona na inona heverintsika fa vahaolana mitranga, olana manampy olana no vokany. Ary samy miatra amintsika rehetrarehetra tsisy afa-bela fa raha mbola malagasy koa isika dia izay fanapahan-kevitra farany raisitsika eo dia mitady ny vokany etontsika, na tsara eo na ratsy. Aleo mitady vahaolana tsy ao anatin'ny fifampian-danina, tsy ao anatin'ny fialonana mindrehatra, fa araka ny tenin'i Jakoba hoe ny vokatry ny famarinana afafy amin'ny fihavanana ho an'izay mampandroso. Ny fihavanana voninahitra an'Andriamanitra reriany vavakisika. Misotranao Jehovah Andriamanitra ray amin'ny teny fampahirezana izay azonay indray angatahana dia ny fanahinao mahery hikasika ny fony malagasy rehetra mba hampatevitra ny ampotony ka tsy ho amin'ny fifampian-daninana ny fialonana mindrehatra no hitadiavam-bahaolana, fa mba samy ho tonga saina ka anandratra avo ny sotoavo no maha malagasy dia ny fihavanana, satria fantatra sy ny zavatra afafy ao anatin'ny fitiavana dia vokatsoa no raisin'izao firenen'izao. Dia mantoky sy miheny fa hiasa mikery ianao amin'ny olona misara-baben'ny olona rehetra, na inona na toerana misy azy eo anivon'ny firenena, mangataka fahindrena ihany koa mantoky mandraikitra ara-panahy rehetra, tsy ataony devoly ho fitaovana ka tonga fisarazarana indray, fa mba handray fanapahan-kevitra ka ho lasa tanalalana hitondra fampihavanana. Misaotra indrindra ray amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Anao velomantsika amin'ny anaran'i Jesosy, manonona fahasoavana sy ny fiadanan'ny Tompo amintsika mandrakariva.